Miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao miomana iaona amin'Andriamanitra ao laharana fa 7 sy 900 volana septambra 20 sy 2000 akafaliana trany no afahana mizara ny teny amintsika tsirairay avy averina ihany hoe izay dia ampanomponareo no ny amin'ny Kristy ary ampanetretena sy ampitiavana no izarana an'izao teny zao ho atsika tsirairay avy mba ho famelomelomana atsika ho fanamasinana atsika tsirairay avy mba ho tanteraka ny olomba fidin'Andriamanitra ho voasoratra tahaka ny tenin'ny Paoly hoe asehonay eo amin'ny Kristy ianareo ho tanteraka zany ary izay no izarana an'ity teny ity tsy zay no lafatra tsy zay no fanaperana tsy zay no efa hoe nahazo ary ho tonga amin'ny zay faratapony fa ampanetretena no izarana ny teny ary zay nomeny tompo anay zay fahazavana nomeny tompo anay zay famarina nomeny tompo anay dia zarainay amintsika tsirairay avy maimaimpony izany mandeha amin'ny YouTube zao toriteny zao afaka raisinao amin'ny chaîne Kristianina Ve afaka téléchargenao ao ny toriteny rehetra zay mahalinanao tianao raisinao anao na ho zaraina ho an'ny hafa afaka ianonao ihany koa amin'ny télé zay araisitsika eto zany amin'ny télé maro moa mandefa azy misy ihany koa ny radio en ligne zay andehafasana an'izao toriteny zao misy koa ny radio tsy miankina maro moa dia mandeha ihany koa izy ity ao anatin'ny site www.miomana.com tahaka lazain'ny Petera tamin'izany fotoana hoe tsy manana vola fotsy zay na vola mena omenanao fa zay anananay no omenay anao dia ilay nandresin'ny fahafatesana ilay nandrokan'ny aizina ilay velona mandrakizay ilay anarana tokana asan'ny apôstôly toka hevitra 12 tsy misy anarana amin'ny hafa azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anarany Yehoshua zany hoe Jesosy moa ny fiantsontsika azy ihany koa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ary baiboly hebreo dia izay izy hoe Yehoshua tsy misy afa-tsy izy no atolotra antsika tsirairay avy fa izy no afaka amonjy anao anafaka anao fahatezerana ho avy izy no afaka amonjy anao anome anao fiainana be dia be ary izy no analanao ho afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ary rehefa ho avy izy any manao ny lanitra dia aka ny fiangonana hiaraka onina aminy any amin'izay hitondrany antsika tsirairay avy hitondrany antsika eo amin'ny fanatrehany dia izay ny tena hoe tiana izaraina amintsika tsirairay avy mba hananantsika fiainana be dia be fiainana mandrakizay zao ny voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoe atao anatin'ny Lioka 1:12 zay zany moa tonga dia ho zaraintsika Lioka 1:12 andininy fa 1:12 Lioka 1:12 andininy fa 1:12 fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy mena rana mosolon'ny hazan-drano ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka koa ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zavatsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka ava ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahiny masina ho an'izay mangataka aminy zava-dehibe zao fanambarana zarena amintsika zao hoe ny tena zava-dehibe mila hananantsika zany dia ny fanamasina misy an'io teny ihany koa Matthieu 7 Matthieu 7 andininy fa 1:12 koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka ava ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy zavatsoa moa no teneny ao amin'ny Matthieu fa atao amin'liko izy dia hoe ny ray tsy hanome anareo ny fanamasina zay zavatra zay tena hoe mila mipetraka amintsika tsirairay avy ny ilaina ny tena ilaina ny zavatra tena ilaina dia ny fananana ny fanamasina ao anatintsika tsirairay avy voasoratra ao amin'ny Romanina hoe zay tsy manana ny fananana Kristy dia tsy azy izy raha misy tsy manana ny fananana Kristy dia tsy azy izy maninona ny ilaintsika ny fanamasina manino Jesosy no niteny hoe ny ray any an-danitra no hanome anareo ny fanamasina raha mamaky an'io teny io mantsy tsika zao izaho na ianao rehefa mamaky an'io teny io ianao zay manaraka io misy zavatra andrasanao amin'ny tompo tsy fantatra io hoe na inona na zavatra inona na zavatra inona ary miandry zavatra ianao miandry valim-bavaka
raha mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia fampiresana hoe mamaky izy hoe mahafinaritra be le tenin'Andriamanitra hoe ianareo a angatahany zanakareo mofo, nareo ve dia hanome azy vato, raha angatahany azandrano ianareo ve dia hanome azy menarana, raha angatahany atody ianareo ve dia hanome azy maingoka. Ianareo zay ratsy mahay manome zavatsoa ny zanakareo. Tsy mainka ava Andriamanitra hanome anareo a dia ny zavatra rasantsika amin'io zao dia hoe tsy mainka ava ny rainareo zay any an-danitra tsy hanome anareo zay tadiavinareo, zay ilainareo. Mety zay mihitsy zao ny rasantsika. Nefa rehefa nandeha le teny dia hoe tsy mainka ava ny rainareo zay any an-danitra no hanome ny fanamasina. Dia ozy mety ozy ny tsirairay hoe he ny fanamasina ve, ny fanamasina ve, tsy ny fanamasina ozy izy mety tadiavinao fa mety le zavatra le valim-bavaka andrasanao efa ela. Fa ny lazain Jesosy dia hoe ny fanamasina. Fa lazaiko anao, fanambaranambarako aminao ty androany ity, mihoatra lavitra noho le zavatra andrasanao a, mihoatra lavitra noho zavatra angatahanao tadiavinao io a, le fanamasina tenen'i Jesosy. Ary tiako tenenanao hoe rehefa ny fanamasina nomenanao dia anampy ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa ny fanamasina anao aminao, zay aloha tena zava-dehibe. Misy nye mitady fahalim-bavaka, misy nye mitady tsodrano hoe, misy nye mitady fitahina ary materiel, fa tsy mila ny fanamasina. Averiko ihany le tenin'Andriamanitra any amin'ny le lazain Jesosy hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha azony ary zao tontolo zao kanefa ho very ny ainy. Averintsika foana zay. Za tsy mandahy mihitsy ny fitahian'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia mitaha. Voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:7 any hoe manome mihoatra lavitra noho izay verina sy angatahana azy izy, tena manome izy. Be da be ny afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany. Fa ny ambony indrindra ry havako malala dia ny fananana ny fanamasina. Zay mahatonga ny tompony teneny hoe ianareo ray na dia ratsy ary mahay manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka afa ny rainareo zay an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ianareo ray na dia ratsy azy, Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara. Jesosy dia niteny mihitsy rehefa le nanao asa ny mpianatra, rehefa nanao asa ny tsirairay dia ozy Jesosy hoe ianareo dia zao a, rehefa vita ny zavatra nataonareo dia teneny hoe mpanompo tsy mahasoa ianareo, fa zay tokony natao ihany natao. Zahay zay mizara ny teny aminao, tsy zay ny zavatra, tsy zay ny zava-dehibe, zay dia mpanompo tsy mahasoa, zay dia mpanompo tsy mahasoa, fa Jesosy zay ambaranay aminao a no tianay ho raisinao, soterizinao ao aminao ary iainanao araka ny sitrapony ny fiainanao. Fa lay ambaranay dia Jesosy manome ny fanamasina. Izy ny manome ny fanamasina. Dia mipetraka amin'izay hoe fa maninona nomena ny fanamasina. Raha vao tsy eo ny fanamasina tsy voavonjy ianao. Raha vao tsy eo ny fanamasina tsy hiakatra ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy eny aminao lanitra. Efesiana 4:1 dia milaza hoe ao aminy ianareo a rehefa nino no nasiana tompo-kase, ny tompo-kase ny fanamasina. Efesiana dia milaza ihany koa any amin'ny 2:7 hoe aza mampalahelo, 2:7 aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiavana tompo-kase anareo amin'ny andro fanavotana. Voalohany zany a, io fanahy masina io dia tompo-kase. Atao inona moa ny tompo-kase? Raha tamintsika taloha, zany hoe na amin'izao fotoana ary moa any am-postra, rehefa mandefa taratasy tsika dia mividy timbre. Rehefa voavidy ny timbre dia apetaka amin'ny valopy a, dia rehefa voapetaka amin'ny valopy iny a, akoatra ny timbre dia asiana tompo-kase, asiana tampon, asiana cachet. Iny cachet iny a no midika fa nandalo fampanoavana, nankatoavina, voaloha zay tokony naloha, voaloha zay tokony mahatonga n'iny taratasy iny. Ohatra hoe eto Madagasikara alefa any amin'ny faritra na alefa any ampitan-dranomasina dia nandoa vola le olona ahafahan'iny taratasy iny mandeha any amin'izay andehanany. Fa efa prouvé hoe mipetaka ny timbre, mipetaka ny tompo-kase, dia iny a naiza le an'iny, vao mijery fotsiny ny facteur, vao mijery fotsiny a ny mpiasan'ny postra, tsisy fandavana io, fa tonga dia hoe mipetaka ny timbre, mipetaka ny tampon, tody any amin'izay andehanany iny, tody any amin'izay andehanany iny a, satria efa zay ny lalàna mipetraka zany. Fampianarana mipetraka amintsika ihany koa zany zay hoe na inona ataontsika eo, na inona vavaka ataontsika eo, na inona asa soa ataontsika eo, na inona etsika rehetra ataontsika eo, na fifadikana io, na fandoavana rakitra io, na fanaovana asa soa io, raha vao tsy vao isy tompo-kasen'ny fanamasintsika tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny tompo-kasen'ny fanamasina ihany no ahafahana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io tompo-kasen'ny fanamasina io a dia azon'ny olona rehefa nibebaka izy.
rehefa nanolo tenao an Jesosy izy, rehefa nanaiky ny famonjena izy dia lasa tempolo ny fanahy masina izy, lasa trano fanahy honenan'Andriamanitra izy. Dia zava-dehibe zay, matoa zany tompo ny teneny hoe anome ny fanahy masina, dia io fanahy masina io mihitsy ny ilayntsika aloha voavonjyntsika, rehefa voavonjyntsika ny ambiny mandeha ihany. Zao ny voasoratra any amin'ny Romanina, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona va ny zavatra rehetrarehetra, miaraka aminy maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra, tsy ny zavatra rehetrarehetra zany dia diavina aloha, fa Jesosy mihitsy aloha, zay koa mifandray amin'ilay hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ianareo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe le fananantsika an Jesosy mahatonga antsika anana ny tomboka sy ny fanahy masina, zay ny zava-dehibe. Reo mpianatra reo nge, ry Petera, ry Jakoba, reo apôstôly reo, rehefa tonga ny fotoana zay nilatsahan'ny fanahy masina, tena nitondra fanovana teo amin'ny tantarany reo hoe. Asan'ny apôstôly 2:12 dia voalaza hoe nisy resaka mihitsy tao hoe tonga aty ireo olona zay nampitsimbadika ny tantara ny fiainan'izao tontolo zao. Tonga aty ireo olona zay nampitsimbadika. Inona nampitsimbadiana ny azy? Vola be ve? Inona nampitsimbadiany azy? Materiel be ve? Resaka sono tsara be ve? Resaka teknôlôjia ve? Tsia, na tsimbadiany azy dia noho ny fanahy masina tao anatiny. Ary io fanahy masina io no nanambarana an Jesosy Kristy. Manohy zany, voalohany ianao vao hisy tomboka sehan'ny fanahy masina ianao zanak'Andriamanitra ianao zay. Ny faharoa, omena ny fanahy masina ianao mba hijoro vavolombelona ho an Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko voalohany 1:9, ahazo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka dia ho vavolombeloko Jerosalema, Jody, Samaria hatramin'ny farantany. Io fanahy masina io no ahafahanao mijoro vavolombelona any am-piasana, any ny ankonana, eny an-dalambe, eny rehetrarehetra eny. Ny olona menatra tsy menatra tsony rehefa tonga ny fanahy masina. Ny olona kanosa, ny olona matahotra tsy kanosa tsony rehefa tonga ny fanahy masina. Io tsy resaka hoe cure-dame, io tsy resaka hoe fanamboni-tsaina sy fanamboarana tsaina mba hoe tena mahery ianao tena tsara indrindra, ianao mavita zavatra mba halovananao, tsy resaka hoe psychologie chrétienne, tsy resaka hoe pensée positive, fa io dia resaka Jesosy présentena amin'olona, ary tonga ny olona azo fiainana afantatra hoe izy ao am Jesosy, izy Jesosy aminy. Io dia ny fiaonana am Jesosy marina ahazona ny fanahy masina. Dia zao ny voasoratra, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Zay ilay ao anatiko, zay ilay ao anatinao rehefa tafahoana tamin'ny Yehosoa marina ianao. Rehefa tafahoana tamin'ny marina ianao, tsisy tahotra zany ao anatinao, tsy manatahotra ny fitiavana hoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa fantatrao fa le anarana ambony noho ny anarana rehetra ny ao anatinao ary tomboka sehan'ny fanahy masina iny ao aminao, dia mijoro vavolombelona ho azy ianao. Samy teny ianao, samy zara ianao, tsisy tahotra ao anatinao, na izy eo, na zokinao eo, na zandrinao eo, na olo-dehibe eo, na izany eo, mitory ampanetretena, ampitiavana ianao. Zay koa tena zava-dehibe zany hoe nomena ny fanahy masina. Fa tsy mahasolo ny fanahy masina ny teknôlôjia, tsy mahasolo ny fanahy masina ny resaka fandrosoana be, tsy mahasolo ny fanahy masina ny resaka materiel, tsy mahasolo ny fanahy masina moa vao maika, tsy mahasolo ny fanahy masina ny vola, fa nomena ny fanahy masina mba ahafahana mijoro vavolombelona. Fahatelo, ny fanahy masina rehefa nomena dia ahafahany tsirairay avy mahafantatra ny fahamarinana, ahafahany tsirairay avy mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ny misy ihany hoe le fanahy izay nomena dia fanahy ny fahamarinana, fanahy ny fahazavan-tsaina. Andray tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jaona toko fa 9 dia ozy izy hoe io fanahy masina io rehefa nomena anareo dia io anambarany amin'i Jesosy. Jaona toko fa 9 andininy fa 13. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, zay le anarany. Raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Zao dia fotoana ny fifangaroarona. Fotoana ny fifangaroarona zao tsy fantanao tsony. Ny marina lasa lazaina hoe diso, ny disonay lazaina marina, ny tsara lazaina fa hoe ratsy, ny ratsinay lazaina fa marina. Raha vao tsy manana ny fanahy masina tsika, tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, tsy mahay manavaka ny marina sy ny diso, satria tena mifangaroaro be zao vanim-potoana ianantsika zao. Ary zao ny tena hoe ilana an'io fanahy masina io mihitsy hoe mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy
fa izay oreny dia olazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Izy ankalazan' Jesosy koa ny fanamasina, ankalazan' Jesosy koa ny fanamasina. Zany hoe amin'izao vaninandro zao a, ny fanamasina ohatrany hoe tsy anambaran' Jesosy, ohatrany hoe lasa mpanompon'Andriamanitra anao aseho, lasa ohatrany hoe anarana tokom-pivavahana anao aseho, lasa hoe anaram-piangonana anao aseho, lasa ohatrany hoe hetsika ara-pivavahana anao aseho. Fa raha tena ao aminatinao ny fanamasina dia tena hitarika anao amin'ny marina io ary ankalazan' Jesosy io. Zay ilay voalaza teo hoe izy ankalaza, anambaran' Jesosy zany ny fanamasina, anambaran' Jesosy ny fanamasina fa tsy anambara olombelona. Raha fantatrao iza tokoa moa io mpamonjy io, manahoana sy manahoana momba azy, dia hiafiny ianao, dia anetriteny ianao, dia tsy zao ianao, dia tsy rehare ianao, dia tsy eboebo ianao, fa tena izy ihany no ambaranao. Taka ny Jaona, hoy Jaona hoe sao dia verinareo fa zay ary ny zavatra, sao dia verinareo fa za ary ny tsara, tsy za no mahery ozy izy fa le avy ao aoriako ao no mahery, ary za na mahafekapany aza tsy afaka tsy mendrika akory na dia mahany fekapany aza. Ary hoy izy hoe iza tsy maintsy miaina fa izy tsy maintsy mitombo. Zany nefa hamarina rehefa fantatrao hoe tena io lay nandresan'ny fahafatesana io velona marak'izay io Jesosy Kristy, Yehoshua Masia, rehefa io no ambara, rehefa io no lazaina, miafina daholo ny rehetrarehetra, mipirina daholo ny rehetrarehetra. Jaona mpanao batisa zany dia voalaza hoe zany anisan'ny mpaminany lehibe indrindra, nanokatra ny lalana andehanan'ilay mpamonjy zany. Fa izy dia niteny mihitsy hoe tsy miendrika na mahafekapany azy, anananao fanetreteny io fanamasina io zany. Amin'izao fotoantsika mahita hoe indraindray lasa anaovana resaka fitadiavam-bola ny fanamasina, fivavahana, resaka fangaronan-karena, fangoronan-karena, resaka atateraka zay filanofo. Tsia, ny fanamasina dia anambara an Jesosy, ny mombamomba azy ray manontolo. Ny fanamasina dia hitarika anao amin'ny fahamarinana. Efa kelikely ny fotoana. Ny fanamasina ihany koa dia zao, arak'izay hoe fanamasina zay dia manamasina anao izy. Raha zay tsy manam-pahamasina aloha izy zay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitany tompo. Ny tsy masina ozy dia tsy hiditrany. Ny ahafahanao ho masina dia ny fananana ny fanamasina, ny fananana ny fanamasina. Ary io fanamasina io no mitarika anao amin'ny marina rehetra. Io fanamasina io koa no manome hery anao, andresenao nofo, andresenao an'ny satana, andresenao ny fahavalo, andresenao ny heritreri-dratsy rehetrarehetra. Io fanamasina io no ahafahanao mijoro araka ny tenin'Andriamanitra. Nijoro nge ireo apôstôly reo e, nijoro nge ry Petera, ry Jaona, ry Jakoba, ry Paoly tamin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary ianao koa, na iza ianao na iza mandray ty tenin'Andriamanitra ty na aiza ianao na aiza, rehefa nanaiky an Jesosy ianao dia vao hisy tombo-kasen'ny fanamasina ianao. Aiza ny misy antsika any ampitan-dranomasina ve eto Madagasikara ve ilayntsika io fanahy io. Ary io fanahy io no mahiray antsika. Io fanahy io any jeren'ny tompo. Eto tsisy resaka tompo-pivavahana eto hoe katolika na protestant na evangelika sy ny tariny, tsy zany, fa vao hisy tombo-kase ny fanamasina ve ary ny fiangonana dia iray ihany. Tsisy hoe atoko-pivavahana, ary zao zavatra torinay aminao zao tsy anambara atoko-pivavahana hoe atoko-pivavahana miomana zay sisy. Ty miomana ty dia mission ihany izy ty. Zay mpiray-tam-po dia napetraky ny tompo hitory anambarany Jesosy ary izarany tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetrarehetra, ary Jesosy no ivony. Ary zay koa ny tena tianay zaraina amintsika tsirairay avy. Any ampitan-dranomasina any misy cellule de prière any cellule de prière en ligne any Ohio, Cleveland, zay mifandray avy ao any France, ny aty Madagasikara, zay mivory zareo amin'ny fotoana anankiray amin'ny alalan'ny internet. Any koa any France any, ao Metz, Bordeaux, dia misy koa groupe de prière zay mivory en ligne. Misy koa any Italia, miara-mivavaka any Koweït, dia misy ny any Hong Kong, miara-mivavaka ihany koa ampiray-tam-po maro eraky ny toerana hafa zany. Mirary soa azy reny koa ny fanamasina ho ao aminareo. Ty fanahan'ny fahamarinany ty hiaro anareo amin'ny ratsy rehetrarehetra, hitarika anareo amin'ny marina rehetra, ary Jesosy no ivony ameno ny fanamasina any tsirairay avy, ampitoetra any tsirairay avy manaraka ny tenin'Andriamanitra, ary ampijoro anareo ho vavolombelon'ny Kristy na iza na iza. Manaraka zany maro be ny mandray ny tenin'Andriamanitra ihany koa tena hoe ny rarina dia ho ao amintsika io fanamasina io ihany. Satria tena be da be nge ny fitaka ataon'ny satana amin'izao ary be da be ny santoka, fa tena hoe ny rariko dia io fanamasina io. Ho any zay mangataka aminozy, ho any zay mangata dia omena, tondomy dia vahana, mitadiava dia ahita. Fa rehefa ao aminao ny fanamasina
tsy ho voafitaka ianao. Rehefa aminao ny fanamasina tsy ho very ianao. Rehefa aminao ny fanamasina andreny feo ianao ka fantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa aminao ny fanamasina omeny ianao ny zavatra rehetra mihoatra an'izay rehetrarehetra izay ilainao, izay tadiavinao, izay zavatra nirinao sy ny etaetanao sy ny zavatra andrasanao. Ny fanamasina efa ao anatinao mampahery ianao iny. Zao koa ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapana, ilainao ny fanamasina mampionona, ilainao fanamasina mampahery, ilainao fanamasina mampitraka, ilainao fanamasina mampijoro anao mandrakariva. Ary io fanamasina io omena maimaim-poana ho an'ny olona rehetra. Tsy voavidim-bola, tsy voavidin'ny ezaka, fa rehefa nasaratra Jesosy nisokatra ny lanitra, ary rehefa nasaratra Jesosy dia omena ho an'ny nofo rehetra ny fanamasina. Voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny amaranako azy Ezekela 3:30 ho fafazako rano madio ianareo omeko fo vaovao nareo meko fanahy vaovao nareo ary io fanahiko io nataoko ao anatinareo dia io no ampianatra anareo hanome anareo ny hery ahafahanareo mandeha araka ny teniko rehetra. Zay zany le tenin'Andriamanitra, ny ilaina ny fanamasina satria anisavana tomboka sehanao ahafahanao miakatra rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny laonlanitra. Ny ilaina ny fanamasina satria io fanamasina io manambara an Jesosy ahafahanao mahalala an Jesosy Kristy bebe kokoa. Ny ilaina ny fanamasina satria io fanamasina io no mitarika anao amin'ny famarinana mba tsy ho very lalana ianao. Ny ilaina ny fanamasina satria io nomena hery ianao ahafahanao mijoro vavolombelona an Jesosy Kristy. Ny ilaina ny fanamasina satria io koa no andresenao an'ny Satana sy ny fironkiny, andresenao ny nofo, andresenao ny fahavalony. Ary ny ilaina ny fanamasina satria io mampionona sy mampahery anao koa amin'ny androm-piainanao mandrapatonga Jesosy eny amin'ny raolanitra. Mirary soa antsika tsirairay avy amin'ity herinandro vaovao ity eo ambany fahasoavan Jesosy, ary ho feno ny fanahy hitaridalana amin'ny marina rehetra ny fanahy amin'izao lalana diavintsika rehetrarehetra zao ary tena hoe ahatratra amin'ny farany amin'ny fanarahana Jesosy Kristy. Ho azy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavana. Amen.